tsinganga be izany volona izany. Nareo ve fantatrany ity zavatra anankiray ity? Mividy zavatra amin'ireny grossiste ireny nareo na ireny épicerie ireny dia ohatra hoe mifamerim-bola nareo 500 sy 900 dia ny 900 ihany no omeny anareo fa ny 500 atao bonbon. Amin'ny manaraka ho avy aminareo mpivarotra ireny ahako hitondrako bonbon ray sachet be nareo hividanako vary ray kilao. Ho hitanareo tsara izany. Ka raha ohatra ka tsy mety aminareo ilay bonbon ray sachet dia amin'ny manaraka avereniko ny 500 ko ary fa aza atao bonbon intsony. Avereny ny ahako. Ilaiko ireny ataoko masim-boly. Tsy manontany anao akory izy hoe ataoko bonbon ve madama ilay 500 nao fa tsy misy majinika ato. Fa tonga dia omeny anao fotsiny mifamerim-bola miaraka amin'ilay bonbon kely. Sady ilay vola amin'io miforiporitra be ery omeny anao. Sady ilay mpivarotra indrindray miavinavina be ery. Tsy mijery anao akory izy dia omeny anao fotsiny ilay mamerim-bola miaraka amin'ilay bonbon. Amin'ny manaraka fitondrako bonbon ray gony. Ilay bonbon ray gony io mantsiny efa famerim-bolako hatramin'izay io. Nangoniko taony nataoko boatin'ny drakitra mahitsiny. Ka izao aiza sarotiny nareo raha ohatra ka averiko aminareo daholo ny bonbon anareo. Isaky nyzay mifidy zavatra ianao ka misy 500 famerim-bolanao ataonareo bonbon foana. Ka dia averiko anareo ilay izy tompoko lasy tompoko vavy. Zay fa andeha tsena amin'izay ahako. Raha mihona amiko eny an-dalana eny nareo milolobe an'ilay bonbon ray gony aiza taitra. Zay va velom.